Efa tamin'ny volana martsa ny tokony ho nody ireo mpiasa malagasy maro avy any Koweït saingy noho ny fiaton'ny sidina mampitoy Madagasikara amin'ny any ivelany dia tavela tany amin'ny firenena io izy ireo. Efa tapitra nefa fa azon-dalana ahafahany maro amin'izy ireny nijanona tany an-toerana ary tsy nisy fomba na ahafahana nanamboatra izany intsony. Nisy tamin'izy ireo ny voafitaka ka niara ny fanondranana olona tsokosoko tsotr'izao. Nisy nandositra ny mpampiasa azy noho ny herisetra ara-batana sy ara-tsaina nanjoa azy. Niara ny herisetra ara-tsaina sy herisetra ara-batana izy ireo tamin'ny mpampiasa azy tany. Ary ihany koa ny sasany voatery nitsoaka noho izany herisetra natao tamin'izy ireo izany. Ny ankoatran'izay moa dia niara ny famotahana hoe hiasa no aleha nefa kay fanondranana antsokosoko no lasa nahazo an'izy ireo. Izay ny antony tsy nananan'izy ireo taratasy tsony ka nahavoasokajy an'izy ireo ho ao anatin'ny sokajin'olona marefo. Anisan'ny voasokajy ho marefo indrindra tamin'ireo malagasy tafaitsika tany ivelany ireo mpiasa enina amby fitopolo amby zato sy ny zaza iray. Hany ka tafiditra lahara-pahamehana ny fampidiana azy an-tanindrazana. Nisy arak'izany ny fanarahana teo amin'ny fanjakana koetiana sy ny fanjakana malagasy ka nahafahana nampody aingana azy fito amby fitopolo amby zato mianadahy na dia mbola eo aza ny famehana ara-pahasalamana. Noraisina avokoa ny fepetra ahafahana misoroka izay mety ho sanatria fifindran'ny tsimok'aretina coronavirus. Vonogarina tisivady izy ireo dia nozahana fahasalamana ary netana ny toka-monina mandritra ny 10 andro. Ny alohan'ny aingany zareo ny azo ny zotra-piaramanidina izay nitondran'izy ireo nigadina teto Madagasikara dia efa nisy ny fitiliana natao azy ireo tany Koweït ary rehefa tonga ety ihany koa izy ireo avy hatrany hitantsika tsara ngamba fa misy fiara manokana izay efa natokana hitaterana azy ireo any amin'ny toerana ahafahan'izy ireo mitoka-monina mandritra ny 10 andro. Tsy misy tamin'ireo fitopolo amby zato mianaka tonga teny Ivato avy any Koweït ny nampisehosoritra aretina ivelany ka niteraka iahy. Ny fakanany maro-pana natao zany dia atreto aloha atreto tsy misy nahina satria efa araka ny voalazako teo efa reo ny ambulance raha nisy zavatra zany dia efa nateritsika tao anatin'ny ambulance. Ny sapandra iray resam-pirenena momba ny fifindramona sy ny sapandra iray resam-pirenena momba ny asa no iantoka ny fikarakarana azy ireo mandritra ny fotoana hiboahany. Efa eo am-pandaminana ny fampidiana ireo malagasy sisa mbola tavelany ampita ankehitriny ny fanjakana ho hiatrany ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra.